izay everiko hoe tsy vaovao amintsika fa teny efa aintsika rehetrarehetra izao tenin'Andriamanitra notononina tamintsika izao. Ny voalohany ary ho anao zay mijery zao fandarana zao, ho anao zay manaraka ty fandarana ty, tadidio ny teny napetraky Jesosy Kristy eto hoe mitandrema ao izy sao voafitaky ny ambodianareo na ny mpaminany santoka sy mamitaka. Fa tonga eo anatrehanareo izy tahaka ny zanak'ondry, kanefa ny ao anatiny de ambody mitoa. Arak'izay dia marina ny tenin' Jesosy Kristy ary fa de zao na tiako na tsy tiako, na tianao na tsy tianao, zava-misy amin'ny tantaran'ny fiangonana zay. Misy zany karazam-piangonana raha jerenao ivelany tena ondrin'Andriamanitra ary tena valan'ondrin'Andriamanitra, nefa rehefa tena ao anatiny jerena ambody mitoa izy. Ka misy tahaka an'izay mihitsy ny fiangonana de nametraka fepetra anankiray Jesosy Kristy hoe zao izy mitady teo, ny voany no ahafantaranareo ny hazo. Raha voalaza ny tenin'Andriamanitra teo zao hoe tandremo izy sao mifandreo voafitaky ny mpaminany sandoka zay makeo aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, ao anatiny de ambody mitoa, de tady teo tsara mitandrema. Anjarantsika zany no mitandrina. Inona moa ny fitandremana tokony ataontsika? Ny mamantatra zany hoe izy ty sa tsy izy. Satria raha ohatra ka tsy hamantatra zay anao de tsy maintsy voafitaky ianao na tianao na tsy tianao. Inona ny fantarina? Le voany hoy Jesosy Kristy hoe jereo fa ny voany no ahafantarana ny hazo. De tsy misy ozy izy zay le teny voalaza eto hoe ny hazo tsara rehetra ozy de mamoa voatsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ary manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona ozy izy na avy amin'ny songodongo. Tahaka an'izay zany ny voaloboka sy ny songodongo de zao rehefa maniry izy hafa tena hafa ny zavatra ao anatiny eo de iny zavatra ao anatiny iny mahatonga an'le voaloboka hipotra rehefa avy eo de manoto voaloboka amin'ny voaloboka ihany ny olona. Fa raha tsilo ny ambolena de ny voan'ny tsilo tsy maintsy ho tazan'ny olona rehefa avy eo. Ohatran'izay zany ty tenin'Andriamanitra ty raha ohatra ka raisina sy ampidirina amin'le resaka fiangonana le izy. Raha ny teny ary Jesosy Kristy izay teny zay dia mipetraka le teny napetraky Jaona mpanao batisa ary le mivakitsika eto amin'ny Jaona toko voalohany toko fahatelo azafady andiny faraiky amby telopolo sy roa amby telopolo hoe misy ny avy any an-danitra avy any ambony, misy ny avy etỳ an-tany, le avy any an-danitra de anankiray, le avy etỳ an-tany de zao be dehibe zay nakambana ao anatin'le teny hoe izy rehetra. De reo izy de ny zavatry ny tany any. Ka eo no ahafantarantsika zany hoe toinona no ho toetra n'ilay fiangonana farany izay mitovy an'le fiangonana voalohany. Ny fiangonana voalohany zany de manana ny vo avy any an-danitra. Fa ny fiangonana zay tsy mitovy amin'io na misy firy na misy firy na misy firy de manana ny vo ny momba ny etỳ an-tany. Ka mbola misy resaka be mihitsy io resaka io fa mbola tsy resahantsika eto androany. Ary eto aloha de somary elana tsinokely raha ohatra ka hoe nanome fanantenana anareo zany iresaka mikasika an'le hoe ahoana reny milaza azy hoe apôstôly, ho mpaminany, maty de nitsangana, nahita fahitana, nakany an-danitra, nakany amin'ny elo, nakany amin'ny afo-be sy ny karazany tany amin'ny paradisa sy ny sisa sy ny sisa. Mbola ho anokanantsika fotoana ary tsy maintsy ho resahako io fa aza matahotra ianao. Fa alohan'ny resahako an'iny te hampafantatra anao aloha le tena hoe vo maha-kristianina ny kristianina. Satria raha tsy fantatsika le voa mety omeno tsiny raha miteny. Raha tena hoe tena izy reny mety omeno tsiny hoe tsy tena izy reny fa le voany raha ohatra zao. Raha teny koa hoe tena tsy izy reny rehefa malala isany mety omeno tsiny ihany koa hoe tokony mbadinian'ny pastera ihany fa tsy tonga de tenenina ohatran'izay ka zay no mahatonga anany eritreritra hoe aleo roa resahantsika le resaka hoe vo. De fantatra ho azy reny ary na tsy ampafantatra ary amin'izay fotoana izay ianao ihany no tonga de mahalala hoe ary tena tsy izy zany na hoe tena izy zany fa ny zavatra tsy adinontsika fotsiny de zao na iza na ianareo rehefa mipotra hoe hito le fiangonana farany ndotsika hiazakazaka any daholo. Za aloha tena teneniko anao efa nolazaiko anao mantsy hoe Jesosy nefa nampahita an'io zavatra io. Ary za zany am'izao tsika miteny zao efa mahalala mahafantatra hoe iza le fiangonana fa mbola tsy nilazaiko anao fa ho lazaiko le izy. Fa alohan'ny ilazako anazy de zao ny baiboly aloha no fotofotorintsika amantarantsika ny hotoetrany zany fiangonana farany zany. Ka rehefa vao marina ara-baiboly le izy tsisy kianina miara-manaiky tsika de zao teneniko am'izay le izy
de andeontsika rehetra samy azakazaka ny daholo satria nahoana io ny fiangonan'Andriamanitra io tsinonako io ny mitarika ny olona makany amin'ny fiainana mandrakizay zay mbola resantsika rahatrizay ihany koa ary io ihany koa no mahita n'le fomba izay ahafahana mandositra ny fahatezerana ho avy de ny fiavian'ny loza fito zany zay no azadintsika za lo hoany na tsy hoany ary ianao za tsy maintsy makany fa de zao hoe zay miaraka amiko moa isorana be dehibe ny tompo ary mahafinaritra de mahafinaritra zay zavatra izay ka zao inona ary ty voty raha ohatra ka namakitsika averintsika vakin'Andriamandeha le tenin'Andriamanitra nomeko anareo tao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 2 andininy 7 sy ny andininy 20 dia ny andininy 20 manokana moa no manambaran'le teny izay ho vakiketo zao le vaky ny teny ao amin'ny andininy 20 amin'ny Efesianina toko 2 hoe natsangana teo ambony ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra zany hoe ny tena voa de zao tsy maintsy manahaka an'le ohatran'le ndraisitsika teny hoe voaloboka de ny tsilo tsy amy voaloboka mihitsy satria tsy voaloboka ny eo anatin'le tsilo zany ny any amin'ny fakany sy ny any anatin'ny rehetrarehetra any fa tsilo amin'ny matsilo azy any de tsilo foana no mipotra eo de ohatran'izay koa ty resaka hoe voa ity raha ohatra ka ho resantsika ny voan'ny fiangonana farany dia ny voan'ny fiangonana voalohany ihany ny vota ao anatin'ny fiangonana voalohany raha hazo le izy de ity ndresany eto amin'ny Efesianina ity hoe natsangana tamin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehizoro indrindra zany hoe tsy ny apôstôly tsy ny mpaminany ny vo fa Jesosy Kristy ary mbola hitantsika fampianarana ao arinao fa tena hoe ny marina de zao Kristy ny lohan'ny fiangonana Kristy no mpitarika ny fiangonana Kristy no arahan'ny fiangonana Kristy no mitondra ny fiangonana zany ny tena marina ka ny andraisako an'ity teny ity de zao le vo zany de hoe Kristy de ny zavatra hipotrety ivelany koa tokony hoe Kristy ihany fa tsy tahaka an'le fampitandremana napetraky Jesosy Kristy teo le hoe raha jereo izy de zao fitafinjanak'ondro nanaovana fa ny ao anatiny ambodimito fa eto zany de zao Kristy ny ao anaty Kristy ny ivelany zay le tena fiangonana voalohany zay de amafisin'le teny iverenantsika kely le Matio teo ao am'le Matio toko 7 de ny tsy voavakitsika teo zany zao de ny andininy 20 ka hatramin'ny 20 vakitsika zay Matio toko 7 andininy 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy eno tsara ny tenin'Andriamanitra ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara dia hokapaina ka atsipy any anaty afo ka dia ny voany no hahafantaranareo azy efa nazavaina moa fa fanamafisana fotsiny io ny fiangonana voalohany hazo tsara ny tao anatiny inona le hazo tsara Kristy Jesosy ka rehefa mamoy izy votsara Kristy Jesosy ihany votsara io fa ny hazo ratsy tsy Jesosy ny ao anatiny fa tsy fantatro na inona na inona na iza na iza ary mazava fa rehefa amoy izy de tsy maintsy ina ratsy ny any koa no mipotra zay ty tenin'Andriamanitra ity ka tahakan'izany ny fiangonana rehetra manerana ny tany ankehitriny averiko indray mandeha maro ny fiangonana be dehibe tsy tambo isaina ray am'ireo no tena fiangonan'Andriamanitra ankehitriny ty resako ty ary io fiangonan'Andriamanitra ray io dia mitovy tanteraka amin'ilay fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny apôstôly ka ny antsotsika azy ankehitriny de hoe fiangonana farany ka raha nitoetra ny fiangonana farany ary de tokony hitovy nitoetra ny fiangonana voalohany ihany koa mbola tsy mandray le zavatra dimitsika zay zava-dehibe tsy azo elana fa resaka volo ny resantsika eto Jesosy Kristy ny vo tao anatin'ny fiangonana voalohany de tokony ho Jesosy Kristy ihany koa ny vo ao anatin'ny fiangonana farany raha raisina le teny ete ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara raha Jesosy ny ao anatin'le fiangonana am'izao fotoana zao tokony voa avy am' Jesosy ihany
no hita ety ivelany. Ny dikan'izay de zao hoe niza ary fiangonana ankehitriny mety samy miteny araky ny teny averiko matetikety hoe samy miteny daolinga hoe za le izy izahay le izy ty aminay ny tena izy. Fa zao azotsika fantarina zany hoe misy zavatra iainan'ny fiangonana ankehitriny mety tsy niainan Jesosy, ary misy zavatra tsy neken'i Jesosy mihitsy sady tsy mety aminy nefa ataon'ny fiangonana am'izao fotoana zao. De zay zany zao raha zay zavatra raisitsika de zao hoe hafa zany le vonambolen'i Jesosy fa hafa ny zavatra ataon'ny olona ankehitriny. Ohatran'ny hoe zay le hoe mifanipaka atsimo sy avaratra, tahaky ny atsimo sy avaratra, le an'i Jesosy aty makaty, fa le an'le fiangonana ankehitriny manao an'izao. Ka io fiangonana ankehitriny io za tsy miteny hoe iry fa raisiko amin'ny ankapobeny, satria araka ny voalazako eto de hoe ray ihany io le fiangonana tena izy, fa ny ankoatran'le anankiray zany de ohatr'izay daholo. Raha mitarika makaty amin'ny ankavia Jesosy, ny nazy ataony makaty amin'ny ankavanana. Raha mitarika miakatra ambony Jesosy, le tena Jesosy Kristy, ny nazy ataony midina ambany. Raha ohatra ka miteny zavatra anankiray marina Jesosy, ny nazy le tsy marina no arahany. Zany ny zavatra iainan'ny akamaroan'ny fiangonana rehetra am'izao androntsika zao. Nefa te hiteny izy, te hilaza izy, te hanao izy hoe izahay le fiangonana tena izy, izahay le fiangonana tena izy. De zay no mahatonga le teny Jesosy hoe mitandrema ozy izy sandrao voafitaky ny mpaminany sandoka ianareo, izay tonga ao an-tranonareo, tonga aminareo amin'ny fitafinjanak'ondry, nefa ny ao anatiny de ambodimy toa. Mila fitandremana zany sakaiza malala. Ka raha sitraka ao ary meko anao vetivety hoe inona re no zavatra tsy nataon'i Jesosy mihitsy ary tena tsy neken'i Jesosy mihitsy tamin'ny andro nisiny tety ambonin'ny tany, ary mbola tsy ekeny am'izao tsika miteny zao, nefa misy amin'ny fiangonana. De amin'ny fitiavana no itenenako an'le izy, ary amin'ny fitiavana koa nao ka andraisanareo izao zavatra izao. Misy teneny aloha horaisitsika vetivety alohan'ny iresahana sy amakinan'izany ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia dia ny toko fa 4 ny andininy voalohany, vakiko zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia toko fa 4 andininy voalohany, zao ny vaky ny teny: ary am'izany andro zany dia hisy vehivavy fito hihazona lehilahy raika anao hoe ny hanina ihany no hoaninay, ary ny lambana ihany no hotafinay, fa izao ihany no angatahanay, aoka hotononina amin'ny anaranao izahay ka afao tondromaso. Resakaiza malala ty tantara ity zany zay voavakitsika tao amin'ny Isaia toko fa 4 dia mamintona sy mibango ny fiainan'ny karazam-piangonana rehetra. Satria misy moa ny atao hoe faminaniana apokaliptika ao anaty baiboly rehefa misy sary fanoarana na fahitana dia misy kody amadihana an'ireny zavatra ireny. Ohatr'izay ary ty ny lehilahy anankiray zany eto dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny vehivavy fito kosa dia tsy inona fa reo fiangonana rehetra misy manerana ny tany. Ary mazava fa matoa miazona lehilahy ray, zany hoe Kristy ho ay lehilahy ray. Ny fiangonana rehetra zany dia miazona ny Kristy daholo, zany hoe oka zava fa reo fiangonana kristianina satria Kristy ny tazomina. De reo izy araky ny teny voalaza eto dia zao miteny amin'le lehilahy anankiray avokoa hoe ny hanina ihany no hoaninay ary ny lambana ihany no hotafinay, fa izao no angatahanay, aoka ho tononina amin'ny anaranao izahay ka afao tondromaso. Tahaka izany anie zava-misy ankehitriny. Ny karazam-piangonana rehetra voafitony io daholo. Samy kristianina ary samy azona Jesosy dia zao daholo ny hevitry ny kristianina rehetra ankehitriny. Hoe ny hanina ihany no haninay, dikan'izay dia zao: oka izay tsy ho feperanao oka izay tsy ho rarahanao oka izay tsy ho didinao
hoe izao ka izao ka izao ka izao. Fa aloha reny hanina ihany no haninay. Manarak'izay, tsy resaka hanina ihany, fa ozy koa izy hoe ny lambana ihany no tafianay. Asa raha raisitsika ohatra hoe raha tena raisina kely zany le tantara hoe le lehilahy zany a de tazominy vehivavy anankifito. De asa na manahoana na manao fijeriny lehilahy teny reto vehivavy reto fa dia tsy sitrany aloha le zavatra hoanin'le vehivavy rehetrarehetra. De mba teneny aza mihinana andreny nareo. Tsy sitrany ihany koa ary tsy mety aminy fomba fitafin'ny reto vehivavy reto. De teneny hoe ny fitafianareo tena tsy mety amiko mihitsy. Raha tia hiaraka amiko ianareo, aza mihinana andreo zavatra reo aloha fa zavatra hafa hoanina. Asa hoe mamy be ve le vehivavy sa maninona de ny rarany hoe tokony tsy sotro toaka ianareo. Tsy fantatsika aloha le zavatra nisy fa de namaly.